ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomena-batsika ry afako tratry ity zoma fa 20 ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny asan'ny apôstôly toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 7. Asan'ny apôstôly toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 7. Ampitombona manao andrakariva ny fahasoavan'i Jesosy ry havako. Takitsy amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ary rehefa nitoetra tao elaela ihany izy dia lasa nandeha nitety any Galatia sy Frigia ka nampahery ny mpianatra rehetra. Ary tonga tany Efesosy ny jiosy anankiray atao hoe Apôlôsy izay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahinan-dahateny sady nahery tamin'ny soratra masina. Izany lehilahy izany no nampianarina ny lalàn'ny Tompo. Ary nafana foa izy dia niteny sy nampianatra maromarina ny amin'i Jesosy, kanefa ny batisan'i Jaona ihany no fantany. Ary izy niteny tamin'ny fahasahiana tao amin'ny sinagoga, ary rehefa nandre azy Prisila sy Aquila dia nandray azy akao aminy ka nampianatra azy maromarina kokoa ny amin'ny lalàn'Andriamanitra. Ary rehefa tandroso akany Akaia izy dia nampirisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho any amin'ny mpianatra mba handray azy tsara. Ary rehefa tonga izy dia nampahatanjaka tsara izay efa nino noho ny fahasoavana, fa izy nahery nandresy lahatra ny jiosy teo imason'ny olona ka naneho marimarina tamin'ny soratra masina fa Jesosy no Kristy. Tany Efesosy no niseho ny tantara ry havako, ary mbola ao anatin'ny 10 misionera ihany ny apôstôly Paoly dia nigadona tao Efesosy izy, any amin'ny faritra misy ny Galatia, Frigia ary Efesosy. Dia tao Efesosy no nisy lehilahy anankiray antsoiny hoe Apôlôsy. Apôlôsy araka ny volaza teo dia jiosy teraka tany Aleksandria, izany hoe jiosy firazanana fa lehibe tany Aleksandria. Jiosy moa efa niely-patrana hatramin'ny taona maro. Ohatra hoe Paoly zao an jiosy fa lehibe tany Tarsosy. Dia tahak'izay koa i Apôlôsy lehibe tany Egypta, zany izy tany amin'ny faritra Egypta, tany Aleksandria. Tanàna lehibe Aleksandria, tanàna ny fahalalana, tanàna ny fahazavan-tsaina. Dia tsy mahagaga raha ohatra ka isan'ny naran-tsaina dia naran-tsaina i Apôlôsy. Apôlôsy dia hoy ny filazan'ny asan'ny apôstôly azy eto manao hoe, filazan'ny Lukas manao hoe Apôlôsy dia tena nahafehy tsara ny soratra masina ary nampianatra marina mihitsy momba an'i Jesosy, saingy ny batisan'i Jaona ihany ny fantany. Hoy Lioka amin'ny 5:20. Nahafehy tsara ny testamenta taloha izy zany amatsiosy azy, zay le hoe nahay tsara ny soratra masina, nafana fo izy, ary resy lahatra sy nanazava marina tokoa, nampianatra tsara ny momba an'i Jesosy, saingy ny batisan'i Jaona ihany ny fantany. Ina ny dikan'izany teny tantarain'ny Lioka izany ry havako. Ny mpanoratra maro ary everiko hoe za manokana dia mimbikevitra amin'ireo mpanoratra maro. Betsaka no miteny hoe tsy fantatra nanoratra ho any, tsy fantatra mihitsy nanoratra ny epistily any Hebreo, tsy nitonona anarana ilay epistily, zay nanoratra ny epistily any Hebreo, tsy nitonona anarana. Fa ny fantatra kosa dia tsy Paoly aloha nanoratra azy, tsy ireo apôstôly koa, tsy fomba fanoratry Petera, tsy fomba fanoratry Jaona, ary tsy fomba fanoratry Paoly, na dia atao hoe mifanakaiky be azy. Fa ny fantatra kosa dia olona nahafantatra tsara ny teolojia amin'ny Paoly ary nahafehy tsara ny testamenta taloha, ny teolojia ny testamenta taloha sy ny fomba mpivavahan'ny testamenta taloha. Dia betsaka ry havako ary zany mikevitra amin'ireo mpiaraka sasandreo fa i Apôlôsy no everiny maro, tsy misy profo azo anaporofona zany aloha hatreto fa tombatombana ihany, fa everiny maro fa i Apôlôsy no nanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo. No i Apôlôsy zay tsy ndriny ny soratra masina fa tena nahafehy tsara ny soratra masina, nefa nampianatra marina kokoa momba an'i Jesosy Kristy Tompo. Raha hotsika manao hoe ahoana izany mpanompon'Andriamanitra, ahoana izany Apôlôsy zany, mahafantatra tsara ny soratra masina, mafana fo an'ny Tompo,
amin'ny fanomponan'ny tompo malazava tsara momba an' Jesosy saingy misy banga kely io ny batisany Jaona ihany fantany hoy filazan'ny Lukasy. Ina dikan'izany ry havako malala. Ny batisany Jaona de fantatsika tsara fa raha teo ity Apôlôsy de mpianatra Jaona mpanao batisa, anankiray amin'ireo mpianatra Jaona mpanao batisa Apôlôsy, tahaka an' Jesosy nanana mpianatra ry Matteo, ry Petera, ry Jaona, de i Jaona mpanao batisa kosa de nanana mpianatra tao anatin'ireny i Apôlôsy. Dia zay mahatonga i Apôlôsy nanao zava-dehibe ny testamenta taloha, nanao zava-dehibe ny batisany Jaona. Fa ina moa ny batisany Jaona zay hany fantatry Apôlôsy eto, ka tantarain'ny Luka manao hoe namila napiny Priscilla sy Aquila izy mba atakatra tsara tena hevitry ny famonjena. Ny batisany Jaona de azavaina tsara fa tamin'ny andron'ny Jesosy ange, zany hoe Jaona sy Jesosy, Jaona mpanao batisa io sy Jesosy dia cousin germain, ary dia zanak'olo mpiravavy izy zany. Saingy Jaona mpanao batisa tsy zay fifandraisana ara-nofo zay kory no zava-dehibe, fa le hoe Jaona mpanao batisa de nomanina ialo lalana an' Jesosy, ialo lalana an' Jesosy Jaona mpanao batisa. Efa naverentsika teto anatin'ny toriteny mofonainandray maka fa i Jaona mpanao batisa dia personnage na olona na mpandray anjara raha lazaina amin'ny fomba fiteny lalindalina koa de mpaminany izay mifamatotra amin'ny testamenta taloha izy. Ny testamenta vaovao de manomboka eo amin'ny Jesosy. Jaona mpanao batisa na dia voatantara ato amin'ny testamenta vaovao aza ny tantara ny apahany amin'ny asany dia olon'ny testamenta taloha izy. Ary amarin'ny Luka tsara izany an'ity asan'ny apôstôly toko 7 ity. Jaona mpanao batisa araka atao de iray tamin'ireo mpaminany teny an-dalambe tamin'ny andron'i Jesosy. Tsy tokony adontsika fa tamin'ny andron'i Jesosy de be dia be ny mpitoro teny an-dalana, teny etsena izay nanaitra ny olona amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra. Fotoanan'ny fifazam-panatsinina ny taonjato zay niasandry Jesosy, ary de betsaka ireo olona zay nitoro teny amin'ny sehatra maro samihafa teny ary anankiray tamin'ireny Jaona mpanao batisa de nirahin'Andriamanitra hitoro teny tamin'ny Jiosy, tamin'ny taranak'i Abrahama. Ary de ny famaranana ny toroteny, ny votoaton'ny torotenin'ny Jaona moa de ny hoe fibebahana. Zay no tsony hoe fibebahana. Torotenin'ny Jaona de zay mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebahy ianareo fa hitsara Andriamanitra. Dia io toroteny fibebahana io dia no amarin'ny Jaona tamin'ny alalany antsoina hoe batisa. Ny batisa de zava-baovao netiny Jaona. Batijo natao hoe batijo batistaine de milaza hoe asoka any anaty rano, atsoboka anaty rano zany fa tsy hoe lomana akory fa atsoboka ampandalovina rano ihany. I Jaona no nanomboka an'io ny hoe ny fidiovan'ny olona zany ny hoe mariky ny fidiovana amin'ny rano de efa fanao ohatrany amin'ny testamenta taloha. Misy koveta lehibe ingeo amin'ny tempoly de alohan'ny hidiranao amin'ny tempoly de misasa ny olona, ohatra antsika ankehitriny hoe miditra amin'ny tokantranon'ny olona na miditra amin'ny lanonana de misasa amin'ny savony na koa misasa amin'ny gel mariky iny fa moa zany mba hampady io. Fa ara-panahy de nisy tahaka izay tamin'ny andron'ny tamin'ny soratra masina testamenta taloha. Melohany hidiranao amin'ny tempoly dia misy koveta lehibe io isasana, hidiovana avy amin'inona ka ny fiangonana katolika romanina lay rano voasiny ao am-baravarany fiangonana. Hoe midio ianao alohan'ny hidiranao ao amin'ny midio ara-panahy iny zany. Fa ankehitriny moa tsy ara-panahy ihany rehefa miditra an-tranonana fa mampiasa gel hotsika teo. Midio ara-panahy ianao mba alohan'ny hidirana ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Lay fomba lay hoe fidiovana zany de efa nahazatra ny testamenta taloha. Dia izay no niraisin'ny Jaona. Ka tsy ny tanana ihany na ny tongotra ihany no sasana fa natsoboka tao anaty rano ny Jordana mihitsy. Lay rano mandeha iny zany dia natsoboka Jaona tao amin'ny nasitriky Jaona tao amin'ny ranon'ny Jordana zay rehetra mibebaka. Jaona nitory ny fibebahana hoe mibebahy ianareo. Dia zay rehetra mibebaka dia nasitriky Jaona, nampandaloviny Jaona tao amin'ny rano, tao ranon'ny Jordana, mariky ny fanadiovana amin'ilay fahotana. Fa
inona moa nataony jauna hoe fibebahana ny ataony jauna hoe fibebahana ka natongany hoe batisany jauna dia fiverenana ao amin'ny fanekena ny fanaovan'andriamanitra tamin'ny abrahama. Ny batisany jauna dia mamerina ny olona ao amin'ny fanekena ny fanaovan'ny abrahama sy andriamanitra ary ny fanaovan'ny zanak'Israely zany tamin'andriamanitra. Ny batisany jauna zany dia fibebahana eo anatrehan'ny tsy fahatanterahana ny lalàn'ny Mosesy, tsy fanajana ny fanekena ny fanaovan'ny abrahama tamin'ny taranak'i abrahama tamin'andriamanitra zany. Raha tsorona ny antsoina hoe fibebahana zany dia zao nampifanatrehina tamin'ny lalàna tamin'ny testamenta taloha ny jiosy ary ny tsara tena izy manoloana an'iny hoe vitanay ve sa tsy vitanay ny fanekena ny fanaovana tamin'andriamanitra dia rehefa mahatsiaro tena ho tsy nahatanteraka n'iny fanekena iny izy lalàna ny teny ny mpaminany sy ny sisa rehetra dia mibebaka izy ary manaiky kosa hamerina indray ny fankatoavana an'andriamanitra ao amin'ny fiainana. Izay no antsoina hoe fibebahana tamin'ny jauna. Mazava ho azy zany fa nitokotany asan'ny jauna mpanao batisa io dia ny jiosy nitodika tamin'ny jiosy zany ny faminaniany jauna mpanao batisa ary mamerina ny jiosy ho ao amin'ny testamenta taloha zany izy mamerina ny jiosy ao amin'ny fanekena ny fanaovana tamin'andriamanitra. Zay mahatonga ny Luka eto manazava manao hoe ny batisany jauna ihany ny fatany zany hoe tsy ilay batisa kristianina. Mazava ho azy fa samy hafa ny batisany jauna sy ny batisa kristianina. Ny batisa kristianina dia batisa amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ny fanahy masina. Ny batisa kristianina dia mampitodika ny olona any amin'ny azo fijalian'i Kristy. Ny batisa kristianina dia na mampiasa rano azy dia mampitodika ny olona any amin'ny fibebahana ka tsy ilay fibebahan'ny jiosy eo amin'ny testamenta taloha araka nataony jauna fa fibebahana amin'ny fandraisana ny fanadiovana nataon'i Kristy, mifanatrika ampifanatrehina amin'ny lalàna amin'ny fampianaran'i Kristy, amin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny Kristy ny olona. Zay ny fibebahana nitorian'ny fibatisan'ny kristianina. Dia eto zany dia i Apôlôsy dia nijalona fotsiny ihany teo amin'ny batisany jauna izy nefa nitory marina ny Jesosy ary nafana fo tokoa. Tsy ampy fahalalana zany i Apôlôsy, mahay miteny Apôlôsy, voazavany tsara tao Efesosy ary nitoy hatrany amin'ny hatrany Korinto io, antany amin'ny faritany Akaia ny Korinto, fa nitory mazava tsara zany Apôlôsy ny amin'ny Jesosy saingy tsy takany ny tena hevitry ny batisa. Tsy takany ny batisa kristianina. Ny batisany jauna dia tsy mbola aloka ihany tandindona ihany fa ny tena batisa dia ny batisa kristianina. Dingana ihany zany ny batisany jauna. Tsy hoe tsy nilaina fa tena natao an'ny jiosy, nilain'ny jiosy izy. Fa ny batisa kristianina dia hoy filazan'i Paoly azy hoe na iza nareo natao batisa ho an'i Kristy, Romanina 9:1, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesan'i Jesosy ianareo ary natao batisa ho amin'ny fitsanganany. Niara-maty tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'ny batisa ary niara-natsangana tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'ny batisa. Ay ny farazavana ny batisa kristianina dia eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Tsy eny amin'ny ranon'ny Jordana akory na any amin'ny jauna mpanao batisa akory manazava ny batisa kristianina fa eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy no handraisan'ny olona ny fanazavana ny dikan'ny batisa. Tsisy heviny zany ny batisa kristianina raha tsy hazavaina amin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Kristy, izay midika hoe niara-maty tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana isika ary niara-velona tamin'i Kristy tamin'ny Paska. Azay no mahatonga antsika olom-baovao. Lay olona taloha, Adama taloha, maty teo amin'ny hazo fijaliana ary lay Adama vaovao kosa niara-nitsangana tamin'i Kristy tamin'ny andro fahatelo tamin'ny Paska. Zay no maha olom-baovao. Niala avy any amin'ilay Adama taloha na Adama ela ho Paoly dia tonga aty amin'ilay Adama vaovao. Dia izay ny batisa dia fanekenao hiara-maty tamin'i Kristy, ampanahy io teo amin'ny hazo fijaliana, niara-nombona tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana ho Paoly. Ary dia aveo indray niara-natsangana tamin'ny andro fahatelo ny Paska.
no zany dia zay ny batisa kristianina zay zany tsy mbola azo ny apôlôsy fa iza nanazava an'izay tamin'ny apôlôsy i Priscilla sy Aquila. Dia inona ny hevim-panahy zany fanazavana asehon'ny lioka amin'ity zavatra vitsivitsy izay tantarainy eto ity. Zavatra roa afaka malala. Voalohany dia zao tena zava-dehibe amin'ny fitorinan'ny filazantsara ny hafanampo, zava-dehibe amin'ny fitorinan'ny filazantsara ny hafanampo sy ny fahazavan-tsaina. Tena ilainy zay le afaka malala. Fiasana operan-tanan'Andriamanitra ary fanomezam-pahasoavana mihitsy ny fahazavan-tsaina, ny fahaiza-miteny, ny ataontsika koa hoe ny hafanampo, fitaovana zany. Zava-dehibe zany le afaka malala. Ary tokony ho ananan'ny mpino zany, tokony ho ananantsika zany hoe hafanampo tahaka ny hafanampon'ny Apôlôsy. Raha ohatra ka tsy manana hafanampo tahaka ny hafanampon'ny Apôlôsy isika dia mangatsika tsy tafita any amin'ny olona zay jotsika vavolombelona ny filazantsara raha tsy ao anatitsika izay firetam-po zay, zay hafanampo zay. Ny mitranga dia i Apôlôsy nanana hafanampo ary dia mora kokoa amin'ny olona tsy tokony adorona fa rehefa mampianatra ianao rehefa mandresy lahatra ianao rehefa manazavazavatra ianao ndraindray raha vatery miteny mafy, ndraindray ara mirehitrehitra mihitsy satria mampita aina, mampita fahalalana ary satrinao hiditra ao anatin'ny lohan'ilay olona dia nanana zany ataontsika hoe fahaiza mandahateny zany Apôlôsy. Zay nge natonga amin'ny Paoly resy lahatra nanteny tamin'ny Korintana voalohany toko 7 nanazava manao hoe za angenam-boly fa i Apôlôsy ny nandena, zany Apôlôsy ny nanondraka. Dia i Apôlôsy zany nanana izay hafanampo zay. Tiana tena afaka malala dia zao manao hoe tena zava-dehibe mihitsy amin'ny asa fiainana kristianina ny hafanampo. Zava-dehibe koa ny fahazavan-tsaina tahaka nanana ny Apôlôsy. Atadorona fa lehibe tany Aleksandria izy araka tanantsika tamin'izany mandraky tiny androany dia mbola ao ny tranomboky tranomboky lehibe mandraka ankehitriny mitahiry ireo ataontsika hoe vakoka isan-karazany i Aleksandria tanàna kristianina misy ny fiangonana orthodoxe copte. Dia izay tanàna koa niasan'ny Marka apôstôly, tsy teny hoe apôstôly moa fa nanoratra ny filazantsara dia tao amin'izany fiangonana copte tany Aleksandria zany. Hoy tsika hoe ny zava-dehibe tokony ho ananan'ny mpino amin'ny fandresen-dahatra rehefa malala dia ny fananana hafanampo ary fanekena koa fa zava-dehibe ny fianarana, zava-dehibe ny fianarana. Nandray ny olona mieritreritra manao hoe ka rehefa mitoro filazantsara nge rehefa mampianatra ngery dia asan'ny fanahy masina daholo. Eny tokoa mazava ho azy Jesosy niteny an'izany manao hoe ny fanahy masina no ampiteny ianareo. Fa zao rehefa koa malala zava-dehibe koa ny fandalinana manampy anao ary manampy anao amin'ny asa fizahoana vavolombelona amin'ny fianarana tahaka ny fahazavan-tsaina sy ny fahendrena ny fahaiza mandahateny ny Apôlôsy. Fa ny faharoa dia zao rehefa koa malala zava-dehibe faharoa dia zao manao hoe tsy ampy zay, tsy misy olona feno zany, tsy misy olona feno, tsy misy olona feno ao anatin'ny fiainana kristianina, tsy ampy. Na dia nanana zavatra maro ary Apôlôsy ary nahavita nanazava, tsy hoe diso ny fampianarana momba an'i Jesosy fa vita nanazava ny fampianarana momba an'i Jesosy, fa hitany Priscilla sy Aquila fa tsy ampy. Inona ny tsy ampy? Ny tena vetin-dresaka dia ny momba ny famonjena nataon'i Jesosy. Ary dia jereo tsara ny 9:20 fa tafitany Apôlôsy ny hoe Jesosy ny tena Kristy na Jesosy ilay Kristy nandrasana. Dia zany rehefa malala dia izao ohatsika manao hoe zava-dehibe ny hafanampo tsy sy heviny raha ohatra ka kristianina mitsoro vavolombelona nefa ny mankatsitsika
tondava kristianina mitory filazantsara na mampianatry kolelahady na katekista na mpalefana san'ny tompo nefa malaindaina mandalina ny soratra masina fa tokony ao anatin'ny olona ny firetam-po miaino mampianatra manazava mandresy lahatra momba ny soratra masina fa zao nefa ny tena zava-dehibe de zao ny fahatsapana ny fandraisanao an' Jesosy. Ny batisan'ny Jaona de fanekena hanatanteraka ny lalàn'Andriamanitra fa ny batisa kristianina de fanekena ny andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy mandray ho an'ny tenanao lay Jesosy lay famonjena nataon'i Jesosy. Io no hitan'ny Priscilla sy Aquila tsy ampy tao amin'ny Apolosy. Zany hoe tena zava-dehibe lay mampianatra lay nampianatra be zany teolojianina zany eto ratsorina i Apolosy fa zao tsy kristianina nanazavany Jesosy izy ekeny fa nijanona treo amin'ny batisany Jaona izy dia Priscilla sy Aquila no nitondra azy nakao amin'i Jesosy ka tena natonga azy ho kristianina marina. Rehefa malala azadonona fa mety be dia be ny olona mieritreritra ny soratra masina mieritreritra ny fivavahana kristianina ho fahalalana na ho savoara fotsiny ihany manana teoria hoe zany Jesosy zany nge zanaka Marisy Josefa zao avy ny fampianarany sy ny sisa rehetra fa mijanona ho fahalalana fotsiny ihany ary mandresy lahatra ny olona mihitsy tsy diso ny fampianarana azadonona zany fa izao tsy tena mbola nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy azy dia mampatsiaro rehefa manao teolojia ianao ohatra hoe amin'ny faculte de théologie sasany en Europe de misy athée manao teolojia misy athée manao teolojia misy islam manao teolojia ilain'ny olona ny teolojia anaovan'ny raha te hanao mpanao gazety satria ny teolojia dia ohatran'ny siansa rehetra ihany ohatran'ny sociologie, psychologie, histoire sy ohatry zany dia ny faculte de théologie dia misokatra ho an'ny olona rehetra misy an'izany eran-tany ny tsy hoe eto Madagasikara amin'ny FJKM ny hoe ny teolojia akoatran'ny hoe teolojia ho an'ny laïka iny hafa fa ny teolojia lalina dia natao an'ny mpiomana mpitandrina hoe ny teolojia dia fitaovana omeny any mpitandrina ahafahany miasa mitory ny filazantsara fa tsy dia zay loatra akory ny akamarony ireo tany any andrefana fa mianatra teologia ohatran'ny université rehetra dia misy eo tsy kristianina misy eo tsy mparefana zany ny tompo dia mianatra teolojia izy mianatra momba ny baiboly izy amin'izay fotoan'izay dia mahatakatra tsara afaka mamresaka tsara vatany tsara ny fotokoana kristiana vatany tsara ny tantaran'ny fivavahana tantaran'ny soratra masina fa izao tsy voatery ho kristianina izy tahaka ny Apolosy ohatra ary misy ara faculte de théologie tsisy azo fijaliana akory misy faculte de théologie tsy mivavaka ny olona tsy mivavaka ny mpampianatra tsy mivavaka ny mpianatra fa dia mianatra masiansa azy fotsiny dia amin'izay fotoan'izay tsy hoe disony ihany tsy hoe tsy ilainy zany tsy zay ndrasantsika eto fa te hiteny manao hoe betsaka ny olona mahalala tsara ny soratra masina mahafantatra ny soratra masina fa tsy tonga ao aminy Jesosy tsy mbola nandray an' Jesosy tsy mbola vita batisa tsy mbola niaona tamin'ilay Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy dia manam-pahalalana izy zany mahay manazava izy zany mahay mampianatra izy zany fa izao hatreo amin'ny batisan'ny Jaona ihany tahaka ny Apolosy fa tsy tena mbola tonga ao amin'ilay fiainana kristianina. Inona natao ry havako malala? Inona natao? Dia madidin'ny mpanompon'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mamela ny olom-bao antso ho mijanona tenany. Dia ny fenon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Priscilla sy Aquila i Apolosy. Dia natsoiny, dia nampianariny, dia natodiny tao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Rehefa malala hotsika manao hoe ny zava-dehibe tantaraina amin'ny fiasan'ny apôstôly valo ambin'ny folo zany dia zao ny hevim-panahy zavatra roa. Ny voalohany dia zao ny hafanampo zava-dehibe. Ny faharoa ny fandraisana ny Jesosy tompo sy mpamonjy
no mameno zany afaampo zany ka mitondra fa mirapiratana amin'ny asan'andriamanitra ho voninahitr'andriamanitra. Ary ny farany de zao rehefa ko malala ny fanekena ny fanomeza-pahasoavan'ny hafa. Tsy manan-tsaina be tahaka ny Apolosy na tahaka amin'ny Paoly akory Priscilla sy Aquila. Tsia nanorona fiangonana tamin'ny Roma izy araka fitatanana teo mpivezivezy be izy mivady reo mahafoy asa olona malala tanana tia manohana ny asan'andriamanitra tia mpitoro ny filazantsara manohana saingy zao nanana didy manokana mihitsy izy nampatsiaro nampianatra any Apolosy ary Apolosy nanaiky nianatra. Eo rehefa ko malala no ampianariny tsotra masina antsika amin'ny toetra indraindray tsika mieritreritra feno zany tsy zany tena mahay zany tena feno zany ka tsy misy nininina raisiko amin'ny hafa fa eto dia olona manatsaina zay tenenin'ny Paoly ary tokafan'ny Paoly mihitsy Apolosy ateorina hoe zany Apolosy zany dia nanondraka zany nampitondro zany nampivelatra zany fa zany Apolosy zany dia nianatra tamin'reto mpivady tsotra de tsotra antsoina hoe Priscilla sy Aquila. Ny fanetretenantsika rehefa ko malala dia mampatonga ny voninahitr'andriamanitra miariary itsika manaiky hianatra amin'ny hafa. Tsy misy olona feno zany fa nataon'andriamanitra ho fenon'ny hafa foana ianao. Mila ny hafa mandrakariva isika ameno atsika rehefa miaraka isika dia zay ny feno fa rehefa misaraka isika dia tapany ary rehefa tapany dia miotsakotsana sy mitobakeraky ny an-dalana iny tsy mahavitsy tsy tody amin'nyraka ny tokony ho izy. Izay tiany Lioka resahana manao hoe na dia nanana ny fahazavan-tsaina ny volavolaina tamin'ny fampianarana tamin'ny soratra masina azy Apolosy dia nanana fanetretena kosa nianatra tamin'ny izy mivady Priscilla sy Aquila ary izy mivady kosa dia nanantona mpitiavana nanazava mpitiavana ny voambola rehetra-piasaina dia zay milaza fahalimem-pana nampianatra mpitiavana tamin'ny Apolosy hoe tsara be ny fampianaranao tena mety fa izao nijanona teo amin'ny batisan'izao nangenao hoe adininao fa Jesosy Kristy tompo ny tena fiainana adininao ilay Jesosy Kristy tompo tena mesi ilay tena famelan-kely ka hoanao aloha soan'ny hafa nraisy ny Apolosy zay dia mamaky ny toy ny tantarintsika fa lasa fiasana na haritra teo amin'ny fitoriana filazantsara i Apolosy. Ingre afaka malala ho tahaka ny Apolosy itsika hianatra amin'ny hafa ana fanetretena andray ny fanomeza-pahasoavan'ny hafa ana fanetretena anaiky fa misy fetra ny takatra ny sain'olombelona indrindra engany eo tahaka ny Apolosy tsika andray an'i Jesosy izay torian'ny hafa amintsika. Ivavakantsika ry havako tompo misotranao zahay fa mampianatra anay tokoa ny teninao ahatsiaro fa indraindray zahay manompo na miaina amin'ny fahazarana. Indray verinay fa ny maha-kristianina dia atotam-pahalalana amin'ny savovona ka adininay fa fiainana ny maha-kristianina. Indraindray ny fiarahamonina mihevitra fa ny maha-kristianina dia atotam-pahalalana izay ifandresen-dahatra na ifampidiniana fa tsy tsaronay akory fa lay fiaina kristianina na fiaina kristianina tompo dia fandraisana anao tompo sy mpamonjy. Saotra tompo fa efa nandray anao zahay noho ny fahasoavanao. Saotra tompo fa efa hitoeranao ny fonay noho ny hery ny fahasoavanao dia ataovy mafana fo zay tompo. Ataovy mahay mandresy lahatra. Ataovy mahatona ny namanay sy ny mpiarabelona aminay ho anao. Ataovy tahaka ny Apolosy zahay mafana fo, resy lahatra, mahay manazava, miezaka mandresy lahatra ny hafa ho ao aminao Jesosy. Mampianarana koa tompo ana fanetretena hiara-miasa amin'ny hafa. Anaiky fa misy zavatra ianarana mandrakariva amin'ny namanay amin'ny fanomeza-pahasoavana omeny ananany namanay. Tompo ny fanahinao masina no mahatonga anay ana fanetretena dia tafio ny fanahinao masina ampitoerao ty anatinay zany ahatsiarovanay fa zava-dehibe koa ny fanomeza-pahasoavana amin'ny namanay. Misaotra tompo. Amen.